mifanandrify amin'izay fety zay atrany ny tanterahana ny faraparany décembre lasa teo ny famaranana ny lalao tournoi de Noël ny arahana tamin'ny FIBEMI sport izy ireo moa dia nanome lanja manokana ny sehatry ny baolina kitra tany amin'ny fokontany Andriamboromanga commune Betafo tany afaka nandray anjara araka izany ireo tanora teo anivon'izany fokontany zany. Taorian'ny fitsanganan'ny école de football FIBEMI fikambanan'ny Betafo mirahina tamin'ny fomba ofisialy ny faraparan'ny volana oktobra 2024 lasa iny no nifangatan'ny olona maro dia hitatra ho école des sports izany ka antsoina hoe FIBEMI sport ahitana taranja 5 football ho an'ny ankizy lazivavy 9 hatramin'ny 12 taona basketball, volleyball, handball ho an'ny ankizy lazivavy 14 hatramin'ny 19 taona ary ny atletisme na ny hazakazaka. Andrasana ny fanomezan-tanana avy amin'ny malala-tanana sy ny tompon'andraiky mpanjakana isa-tokony ny hofana tanterahana izany tsy ho vitan'ny olon-drery. Ny Tanjondra Teofilo ny FIBEMI amin'izany dia ny ananan'ny Betafo ekipa matanjaka amin'ireo taranja 5 ireo amin'ny sokajy rehetra rahadray ka hiatrehana ny fifananana isan-karazany anivon'ny faritra Vakinankaratra sy ny nasionaly. Vina manaraka mbola hoentina ampiroboroboana trano ny sehatry ny baolina kitra ao amin'ny commune Betafo dia ny anaovana ny tour bol pokotany ao anivon'ny commune sy ny manodidina mba amerenana ifotony ny asiny sy ny fisarihana ny tanora ankafy ny fanatanjahantena. Ka efa natomboka izany tour bol pokotany izany ka ny alahady 20 Desambra 2024 lasa teo ny lalao famaranana tao amin'ny fokontany Andriamboromanga ao anatin'ny commune Betafo, fokontany farany lavitra indrindra ao amin'ny commune nefa fokontany anisan'ny be olona indrindra. Ny tournoi de Noël dia niarahan'ny FIBEMI sport Tariandrateo tamin'ireo tanora mpitsia baolina kitra ao amin'ny fokontany Karakara. 9 ny ekipa nandray anjara tamin'izany. Samba ny tao Antspilo izany etika ara-panatanjahantena izany nefa nahavory olona maro tokoa ny andany ambavy hatramin'ny ankizy madinika nanotrona ny lalao famaranana. Tonga ity zahay ao anatin'ny fanitarana ny atao hoe sport mahakasika ny baolina kitra ety amin'ny fokontany ny Andriamboromanga satria ny fikasan'ny FIBEMI zany eny anitaka amin'izany sport izany ato anatin'ny commune Betafo fanomboana ihany sy fafanao moa ny fanaovana izany dia amin'ny fokontany Andriamboromanga izao. Ny lalao famaranana dia nionan'ny ekipa avy ao Akazimanitra manao maillot fotsy sy ny avy ao Antspilo maillot maitso quartier samy ao anatin'ny fokontany Andriamboromanga ka nivoaka nandresy tamin'izany ny avy ao Akazimanitra tamin'ny isa 5 Ny lokana tolotry ny filohan'ny FIBEMI Rateo antanana teny antoerana tamin'izany moa dia fitaovana ara-panatanjahantena. Voalohany trophée sy maillot complet, ny faharoa dia trophée sy baolina. Dia samy notolorana baolina iray avokoa ny tanora avy any Akazimanitra sy ny tanora avy ao Antspilo. Nampanantena ny mbola isiany etsika goavana kokoa ara-panatanjahantena ny ao antoerana moa Rateo amin'ny etsika manaraka noho ny fahitany ny fitiavan'olona ilay etsika natao izay sady fanatanjahantena no fialamboly ka tena nahafaly ny rehetra tonga teny antoerana.